Maleo tena ve tsika? Maleo tena ve ianao? Ny maleo tena zany a dia tsy mihindrana ary tsy mangataka. Anao ohatra anankiray zany a, ohatra misy tanora anankiray miteny hoe dada za mba omeo vola azafady hividanako telefôna. Dia amin'ny fotoana io matetika manontany ilay dadany manao hoe telefôna inona? Fa ianao nga tsy efa manana telefôna. Manana fa ny telefônako nge foza kely tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Amin'izay fotoana izay maleo tena ve ilay mpangataka sa tsy maleo? Tsy maleo tena izy a, satria nahoana? Mbola miankina amin'ilay mpanome, mbola miankina amin'ilay dadany foana. Mpangataka izy eo zany, ary tsarovy fa ny toeran'ny mpangataka dia tsy maintsy manao madinika kely foana, tsy maintsy miangavy mafy. Dia ohatr'izay koa amin'ny sehatra lehibehibe, rehefa misy zavatra tiantsika ho atao ka tsy manana ny vola anaovantsika an'io tsika dia tsy maintsy tsika mangataka, tsy maintsy tsika manao kely ohatr ka na inona herintsika dia mangataka zany tsika. Ny olona zatra mangataka zany dia olona zatra miankohaka. Ny olona zatra miankohaka dia tsy tompo fa mpanompo. Ny olona zatra mangataka matetika dia olona zatra manompo. Raha mbola manompo ianao dia mbola tsy maleo tena. Ary matetika tonga amintsika ilay hoe andeha angataka amin'ny vazaha, fa ndeha antsika andinika ny tanitsika manana harena kebon'ny tany isan-karazany, ny tanitsika manana harena natoraly isan-karazany. Ny tany ny ambarantsika eo fa za tsy dia manana an'izany loatra, fa ny ananany dia ny saina. Ka hoy hoe ny fahaleovan-tena zany voalohany indrindra dia miatomboka amin'ny fahaleovan-tsaina. Ianao ve mahaleo tena ao amin'ny fanapahan-kevitra raisiny? Ilay tanora nanao hoe dada za me vola hividanako telefôna. Iny tanora iny tsy mahaleo tena iny satria afaka mametraka ny fepetrany ilay mpanome, ilay dadany amin'ilay telefôna zany, omeko ianao raha toaka saingy tetra izy dadany mikatsaka ny aso azy. Fa eritrereto ane hoe tany mpifaninana aminy na olona tsy mieritreritra izay aso azy dia mety afaka hanome fepetra tena sarotra zany izy amin'ny fotoana. Ilay tena hoe mpamatsy vola mihitsy ny tiako asiana resaka eto, hoe tena mpamatsy vola ve izy ireny sa mpampiasa vola? Mahazatra antsika mantsy ilay hoe mangataka any amin'ny vazaha fa ny vazaha manam-bola. Ny vazaha dia tsy mpanao oram-bola, tsy mpamboly vola izy, tsy hoe omby vavim-peronono ka samy mitery daholo izay andalovan'ny rehetrarehetra satria misy ronono. Fa toy ny mpanjony io, matoa izy manome kakana dia maniry handray trondro. Izay ilay hoe dony tapany mba andoavana erany. Izy tsy dia manana harena kibony tany betsaka ohatrantsika, tsy manana harena natoraly betsaka ohatrantsika izy, fa ny sainy no natonga azy lavitra. Rehetrarehetra hoe tsika efa manana ny harenantsika, ny mbola manana ny fahaleovan-tsaina, mahafantatra hoe manana an'ireo harena ireo isika. Ny toetra manaraka hananan'ireo tany mandroso lazaiko anao dia ny fahaizany mifanohana, ny fahaizany mifanampy. Azontsika ianarana zany, mahay an'ity rakoto, mahay an'ity rabe, mivondrona ireo satria hainao tsy misy fahaleovan-tena zato isan-jato zany. Tsy maintsy mbola miankina aman'olona ianao, miasa aman'olona ianao, zanak'olona ianao, manofa trano aman'olona ianao, irakirahan'ny olona ianao. Misy foana zany tsy mahaleo tena anao. Ny tolona ao amin'ny fahaleovan-tena dia ady hatrany, karakaraky ny mabetsaka anareo miara-mivondrona, mahay miara-miasa, tsy manao ory hava-manana fa mahay mifanondrotra, no mahalehibe ny fahalalahana sy ny fahefanao ahatonga anao amin'ny fahaleovan-tena. Raha fiteny ny fahaleovan-tena dia miatomboka amin'ny fahalalan-tsaina, miampita amin'ny tsy fandoliana sy tsy fiankohofana lafa, mandalo amin'ny fahafantarana ny harenan'ny tena, ary ny afara ny fahaiza miara-miasa. Ampitaiko zany satria satroka ianao ho malagasy fany.